Falindray tafaradalana aminao anatin'izao vaovao izao tompoko lahy sy tompoko vavy isany matoaten'ny vaovaontsika isongadina azy amin'izao alina izao ny momba indrindra ny fametrahana ny antotaratasy filatsahako vidiana amin'ny fividianana filoham-pirenena izay nataony ramatoa Lalao Ravalomanana teny amin'ny CES Ambohida tamin'ity androany ity. Nisy ihany koa ny antso amin'ny jerena manokana ireo ministra sy praiministra lefitra tsy manatrika matetika ny filan-kevitry ny ministra izay nataony filohan'ny fahefana avo ny teteza mity. Tontolo ny fanatanjahantena kosa dia mpandray anjara miisa 570 no andrasana amin'ny fifaninanana Rally Total 2013 izay ataony volana May ho avy izao. Manasanao tompoko lahy sy tompoko vavy anaraka hatramin'ny farany an'izao vaovao an-tsary izao. Totosa androany ary ny fametrahana ny antotaratasy filatsahako vidian'ny filoham-pirenena ho an'ny ramatoa Ravalomanana Lalao nisongadina moa ny fatongavany teny Ambohida ho an'ny Ankolafy Ravalomanana izay nandrotsaka azy ho candidat filoham-pirenena dia tsy tokony isy velively ny sakatsakana araka tsy fanadiadiana entin'ny Lova Ramanantsoa sy Tsiry rakoto arson ity. Tongana natitra ny antotaratasy filatsahako vidiana filoham-pirenena teny amin'ny fitsarana manokana amin'ny sana fividianana eny Ambohida ramatoa Ravalomanana Lalao vadiny filoha teo aloha Andriamatoa Ravalomanana Marika io maranio niaraka tamin'ireo delegation'ny Ankolafy Ravalomanana. Misaotran'Andriamanitra tsika benakavy fa tafapetraka somatsara ny candidature neny. Ary dia vonona ny tenako hitondra ny anjara biriky ho an'ny firenena. Misy adidy ho antsika vahoaka koa manentana ny rehetra mba hisoratra anarana ary izay efa nisoratra dia mba hanamarina any amin'ny fokontany misy azy tsiraray avy mba azahoantsika manefa ny adidy tsara ho an'ny firenentsika dia samy tahin'Andriamanitra mino hatramin'ny farany Ankolafy Ravalomanana fa azo raisina somatsara ny antotaratasyn-dramatoa Ravalomanana Lalao ary tsy hisy ny sankatsakana. Antanareo hoe misy problema an'izao na misy problema an'izao ny zavatra azonay ambara fotsiny dia matoa zay mamelaka candidature dia azonay antoka fa ho validen'ny CES iny candidature iny ary zay matoka fa tsy sanatria anao ankilabao na hijery ny zanak'ala hafa ny candidature tolotry ny mouvance Ravalomanana ny CES fa ara-dalàna ny candidature natolotry ny mouvance Ravalomanana. Mbola mafiso amin'ilay mandeha amintsika ihany koa ny fanapahan-kevitra ny raisin'ny CPS farany teo tany Dar es Salaam nilaza hoe aoka tsy ho sakatsakanana mihitsy ny fepetra azahoan'ny olona mandatsaka candidat ho filoham-pirenena na ho solombavam-bahoaka. Afaka milaza aminareo koa zay mbola misy ireo olona voasazy noho ny famongana-panjakana misy olona 500 voasazy nefa rehefa apetraka ny fipetra hoe mahazo milatsaka daholo fa aoka tsisy ila antsonjay na amin'ny atsy na amin'ny roa. Tamin'ny fomba miavaka no nahatongavan-dramatoa Ravalomanana Lalao teny amin'ny CES eny Ambohida satria devory maro ireo pomba ny Ankolafy Ravalomanana anohana ny kandidany.